Rehefa avy nytenatra maromaro andro vitsivitsy larobia androany ilay faninanana Orange Kitra Euro 2016 ny ekipan'ny Garage Radom misalotra ny ekipa Espagnola no voatra ho tompon-daka. Ny ekipan'ny Garage Radom avy eny amin'ny firaisana fahadimy izay nitondra ny anaran'ny Espaina no vohositra ho tompon-daka tamin'ny fifaninanana baolina kitra. Nokarakarain'ny Orange Madagasikara sy ny Ligna Analamanga nampitondraina ny anarana hoe Orange Kitra UEFA Euro 2024. Tamin'ny sarainy ohatra no nandresen'izy ireo ny tana formation, nitondra ny anaran'ny Autriche nandrindra ny famaranana, natao tetsy amin'ny kianjana larobia androany atoandro. Baolina tafidy tsy lavina na itombe teo amin'ny fizara-potoana faharoa. Ny tanan'ny larana fahatelo kosa ny ekipan'ny Netfoot nitondra ny anaran'ny Allemagne, rehefa nandesy ny ekipan'ny KFA Pitatafika nitondra ny anaran'ny Irlande tamin'ny 2-0 teo amin'ny lalao fiaditoerana. Marihana fa ankoatran'ny medaly sy ny amboara azon'ny ekipa telo voalohany dia notoloran'ny Orange Madagasikara finday tsirairay avy ireo mpilalao tao amin'ny ekipa tompon-daka. Torak'izany ihany koa dia nahazo amboara ho azy ireo manokana ireo mpilalao mendrika. Teo aloha izy Zidane avy eo amin'ny tana formation izay napidy baolina betsaka indrindra. I Carlito avy ao amin'ny ekipan'ny KFA Pitatafika kosa no voasafidy ho mpianto ato-kazo mendrika indrindra. Ny Ranto avy ao amin'ny tana formation ihany izay vao 7 taona monja kosa no safidian'ny mikarakara révélation du tournoi. Ary farany dia ny ekipan'ny Zamia avy ao amin'ny firaisana fahaefatra no nahazo ny ekipa Fair Play. Tamin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara an'ity hetsika ity satria niainan'ny ireo ankizy malagasy tonga maro be teny toerana ny Euro 2024 ato any France amin'izao fotoana izao. Samy nozaraina vatomamy sy biscuit ary t-shirt fahatsiarovana avokoa moa ireo ankizy tonga teny amin'ny kianjana larobia taorian'ny famaranana goavana io.